Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho amintsika rehetra rahalasa ranabavy ao amin'ny tompo-tainy Jesosy isika rehetra rehetra. Ny voalohanteny dia faly miarabantsika rehetra nahatratra ny vanandro Paska isan'ny manamarika famonjena, isan'ny sapanandalana namadihy an'Andriamanitra tsy toa ny tantara teo amin'ny lalam-pamonjena ho antsika zanak'olombelona izany. Ary ny resaka momba ny Paska no ho ataontsika lohahevitra an'io. Rahalasy ranabavy ao amin'ny tompo hivavaka vetivety ary isika. Misaotra anao Jesosy noho ny fahatsaranao, ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famonjenao naseho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra betsaka anao ny amin'ny tenanao izay fahafoizana, fitiavana agape avy amin'ny ray endrika Paska nanaiky ho potipotehana, nanaiky ho mofo tsy misy masirasira ary ny rahanao solon'ilay divay, solon'ilay ranjanak'ondry tsy misy klema marika fa izay rehetra tafiditra ao anatin'izany refim-panavotana izany dia manana anjara ny amin'ny Paska ary afaka mi-surpasser par-dessus eo ambonin'ny aloky ny fahafatesana. Misaotra Jesosy Kristy miandrandra betsaka anao anositra ny teny, anositra nay tsiraray avy anositra ny toe-posy ny toe-panahinay rehetra ahafahanay mahay mandray teny avy aminao ray tsy toa. Ny haja sy ny dera ny voninahitra dia tononay ho anao irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manambaran'izany. Alleluia, amen. Irosoasika ny amin'ny fanazavana tsotsotra ny resaka Paska fanavotana izany. Ny tena fehin'ny Paska raha hoentintsika sorodalana ara-baiboly izy dia ilay mitanterahan'i Jesosy Kristy. Révélation nomenan'i Paoly ny 1 Korinthiana 1:5-7 fa voavony Kristy Paska ho antsika. Voavony Kristy Paska ho antsika. Lay lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra tanteraka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny tenan Jesosy Kristy izay voavony mitohy amin'ny fitsanganana. Satria raha maty fotsiny Jesosy Kristy ka tsy nitsangana dia mazava ho azy fa tsy accompli, tsy tanteraka, tsy ao anatin'ny fahafenoana la plénitude ny fanehoan'Andriamanitra ny lalam-pamonjena. Averiko indray hoe raha ohatra izany ka mandray an'io Korintiana 1:5-7 isika hoe voavony Kristy Paska ho antsika, dia ny dikan'izay hoe voavony Kristy izay dia mitohy hatrany amin'ilay fitsanganan Jesosy Kristy, satria ilay fitsanganany mihitsy no manome kisary ny fandresentsika. Ilay fitsanganan Jesosy Kristy mihitsy no maneho fa afaka mandeha eo ambonin'ny aloky ny fahafatesana. Io le nambarany David any amin'ny bokin'ny Salamy hoe amakivaky ny lohasa aloky ny fahafatesana aza aho dia tsy ampaninina izany hoy David mpanjaka. Amen. Ny zavatra misy anefa dia izao hoe misy ny fisainana religieuse, esprit religieux any anatin'ny olona tsiraray dia mahatonga ny olona hanindry hoe Paska jiosy no izy fa ny Paska kristiana dia tsy izy, na ny Paska kristiana ihany no tena izy fa ny Paska koatra tsy fantatro araky ny fisainan'ny olona, arak'ilay religion ironany dia tsy izy. Manisy fizarazarana sy famaritana be da be
ao anatin'ny détail hoentin'ny manazava zany hoentin'ny manindry fa izay zavatra zay dia firohorohona sy fironana any anatin'ny fisainana mandiso ny soratra masina vokatry ny fisalasalana amin'ny tsy fahafantarana amin'ny fafenony ny hevitry ny paska fa ny tena marina ry havana dia ny paska dia milaza zavatra anankiray ary Andriamanitra tsy toa tsy nizarazara paska izany izy hoe paska jiosy paska kristiana paska tsy kristiana na paska ohatran'izao itsiny izy na itsiny tsy izy fa raha solomason'Andriamanitra izany no mijery ny baiboly ary nanolotra ny famonjena naneho ny paska dia iray ihany ny paska nanomboka tany amin'ny testameta taloha averiko tsara fa hoe iray ihany ny paska nanomboka tany amin'ny testameta taloha hatraty amin'ny Korinthiana voalohany toko 5 andininy 7 dia eno tsara dia samy paska ny Jehova avokoa samy paska ny Jehova Yahweh Elohim avokoa arak'ilay ambara any amin'ny bokin'ny Torah Deutéronomie toko 12 andininy 12 andininy voalohany sy faharoa ny andininy toko sy andininy hafa dia manambara an'izay hoe paska ny Jehova avokoa na ny tany amin'ny testameta taloha na ny taty amin'ny testameta vaovao fa haitsika rehetra ny tantara andevo tao Egypta ny vahoaka Israel vahoaka Hebreo ary izy ireo dia natokan'Andriamanitra manokana tamin'ny alalan'ny fifidianana izay le hoe malala izy raha ny fifidianana fahavalo kosa izy raha ny filazontsara manamarina ny teniny foana Andriamanitra tsy toa hoe mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo dia tamin'ny vahoaka Israely nanehoan'Andriamanitra n'izay fitiavana izay préfiguration anitsika izay ho ao ambalan Jesosy Kristy aty amin'ny antsoina hoe grâce sy ny fahatanterahana ny famonjena ny resaka eto dia maneho an'izay rehetra nanolo tena ho an Jesosy Kristy nandray ny voalohany bokatry ny fanasany apôstôly toko 2 ary vita batisa araky ny Romanina toko 5 nizaniza isika natao batisa ho amin'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana dia miverina indray amin'ilay définition an'ny paska hoe tsy lay hoe fa voavony Kristy paska ho antsika tsy izay fotsiny ihany fa mitohy amin'ilay fitsanganana mihitsy satria raha hoentitsika amin'ilay définition voavony Kristy paska ho antsika ka mijery ny Torah isika ny amin'ny paska izay voahidy tao anatin'ny lalàna raha miresaka an'izay paska voahidy tao anatin'ny lalàna izay isika dia miresaka ny fomba namohan'Andriamanitra tsy toa ny vahoaka Hebreo dia eo zany dia misy an'ilay fanendren'Andriamanitra araky ny lalàna ny resaka any bokin'ny Torah ny resaka volana Nisan fanisan'andro jiosy ny divay efatra kapoaka ny mofo tsy misy lalovay ny ra ny atody ny anana mangidy ny fanampinanana mangidy sy ny sisa be da be araky ny lalàna nandidina ny zanak'Israely hatramin'ny taolany zanak'ondry fa pahatsiaivana sy pahatsiarovana ny zanak'Israely ny endrim-pijaliana sy ny endrim-panandevozana izay miendrika hamafisan-taolana teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina ary misy référence avokoa ny fandidian'Andriamanitra tsy toa araky ny lalàna ny ranjanak'ondry ny ondry tsy misy klema ny anana mangidy ny mofo tsy misy lalovay misy référence spirituelle daholo zany rehetrarehetra izany
Ary io no tanteraka tamin'ny tenan Jesosy Kristy miresaka efitra ambony isika préfiguration an'ny fanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana aty amin'ny Luka toko 2:20 namafisin'ny Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 1:20. Amen. Misy ihany koa ny toko 9 filazantsara hafa izay maneho ny Paska firaisana latabatra tamin'ny tompo tao amin'ny efitra ambony sotroinareo rehetra ity ny rako ny amin'ny fanekena latsaka ho amin'ny maro namaky ny mofo izy dia tamin'ny alalan'ny mofo ity ny tenako potipotehana hatrany fa izay lay fahatanterahan'ny endrim-panavotana namoahana ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny vahoaka sy ny fanjakana vahoaka Egyptiana ny fanjakana Farao. Hatreo zany dia fitinina amintsika fa iray ihany tompoko ny Paska izay tondron'ny olona fa Paska jiosy sy ny Paska izay tondron'ny olona fa Paska kristianina fa ny fisainantsika mbola religiozy hoe iza dia mandala ny fotompinoana jodaisma, iza dia mandala ny fotompinoana kristianina sy ny sisa rehetra no mahatonga ny olona anasokajy an'izay fizarana sy tsinjara hoe ity Paska jiosy ity Paska kristianina izay fa iray ihany ireo. Ary ny tanjon'Andriamanitra raha namonjy ny vahoaka Hebreo teo ambany fanandevozan'ny fanjakana Farao, fanjakana Egyptiana, Andriamanitra tsy toa dia ho fanehoana mialoha tao anatin'ny aloka izay voahidy tao anatin'ny lalàna. Milaza zava-panahy zany. Ny kisary izay nifidianana ny vahoaka Hebreo teo. Fa Paskan Jehova mazava tsara ary ny Baiboly dia mbola manoritra soridalana araka ny toko sy andininy. Misy ny mpaminany azy nanamafy an'izany Paskan Jehova no tandremana fatratra ry Ezra tahaka an'izany ihany koa ry Nehemia ry Ezekiel hatraty amin'ny bokin'ny mpanjaka dia nipetraka foana ny fahamarinany hoe Paskan Jehova satria ilay fanafahan'Andriamanitra tsy toa ny vahoaka Hebreo teo ambany fanandevozan'ny Egyptiana dia manambara fanafahanantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy efitra ambony araka n'ilay Korintiana voalohany toko 5:17 hoe voavony Kristy Paska ho antsika. Fa ilay voahidy tao amin'ny lalàna ilay nifidianana ny vahoaka Hebreo ilay fanafahana araka ny fanandevozana tany Egypta dia io lay tondroina hoe aloka, zany hoe tsy lay tena endrika, aloko ny zavatra ho avy ireny, aloko lay tena fahatanterahan'ny tena Paska izay iray ihany ary mifampitohy manome endrika tena izy ny Paskan Jehova izay naseho tamin'ny alalan'ny vahoaka Hebreo. Dia io no tanteraka tao amin'ny efitra ambony niaraka tamin'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Dia teotsika dia namitina toko sy andininy vitsivitsy andalana vitsivitsy ny amin'ny anana mangidy ny mofo sy ny lalivay sy ny zavatra ohatran'izany aroy teo hoe misy référence spirituelle daholo rehetrarehetra ireny fa ireny zavatra rehetrarehetra ireny ilay nohaniny vahoaka Hebreo niaraka tamin'ny raha izay natao teo amin'ny tolanam-baravarana sy teo amin'ny fanaovan-jiro anankiroa dia tao amin'ny tenan Jesosy Kristy araka ny Kolosianina toko 2:5 fa tao amin'ny tenany no fatahaterahan'ny fomban'Andriamanitra rehetra tao amin'ny tenan Jesosy Kristy no accompli
ary tena vita tombo-kasety eo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahatanterahan'ny mofo tsy misy masirasira, ny zanak'ondry tsy misy kilema, zay biby izy tany amin'ny testamenta taloha, fa zanak'ondrin'Andriamanitra. Lay tsy nahalala otana tao ambany kely noho ny anjely izy, tao amin'ny efitra ambony, ary vita tombo-kasety eo amin'ny hazo fijaliana araky ny herin'Andriamanitra sy ny permisiva. Nomen'Andriamanitra ny vahoaka jiosy sy ny Romanina mpampahory tamin'izany vanim-potoana izany. Amen. Averiko amafisina izany ary tsindriko hatrany araky ny fahamarinan'ny Baiboly fa iray ihany tompoko ny Paska izay tondron'ny olona fa Paska jiosy sy ny Paska izay tondron'ny olona fa Paska kristiana 1 Corinthiens 5:7 sy ny Paska ny Jehova any amin'ny Torah hatraty amin'ny bokin'ny tantara sy ny mpanjaka. Iray ihany tokana ihany ny Paska ny Jehova. Ilay izy naseho an'Andriamanitra tao anatin'ny aloka tamin'ny alalan'ny vahoaka Hebreo ary nitanterahan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny fokom-pirenena sy ny hafa fitenenana rehetra. Tout est accompli. Midika Paska ny Jehova iray ihany izany rehetrarehetra izany rahalahy sy ranabavy. Ny zavatra tsara fantatsika ihany koa dia hoe mihinana Paska ny vahoaka Hebreo. Dia rehefa nihinana Paska izy dia nandeha araky ny lalàna. Aloka hoy isika, ho azavaintsika izay. Aloka satria tsy nidika famonjena vie éternelle ho an'ny vahoaka Hebreo. Ilay Paska nandindina ny vahoaka Israel jiosy ho fanafahana azy ireo nanoloana ny fandripahana lamatoa tao amin'ny tany Ejipta. Fanafahana fotsiny izy tamin'ny fanandevozana. Dia nomena ny alliance, nomena azy ny Torah, nomena azy ny fanekena, fifanekena tamin'Andriamanitra tsy to, tamin'ny alalan'ny lalàna, tany amin'ny désert, tendrombohitra Sinay, idirany amin'ny tany Kanana. Fa tsy resaka vie éternelle. Averiko tsara. Tsy resaka vie éternelle fa nafahana tamin'ny fanandevozana fotsiny izy ireo. Ary azadiny fa Jesosy Kristy dia mbola nitory teny tany amin'ny maty izy, tany amin'ny séjour de mort, nidélivre, nanafaka an'ireo patriarka rehetra tsara lazan'ny finoana nihinana ny Paska. Izay nivoaka avy tao Ejipta. Fa aty amin'le Korinthiana voalohany toko 5:7 isika dia miresaka n'ilay fahatanterahany amin'ny alalan'ny tenan'i Jesosy Kristy. Io dia manondro vie éternelle. Satria ny Paska resahana eto ary ny zavatra hanina eto, lay mofo tsy misy masirasira, ny anana mangidy sy ny sisa rehetra, ny taolan-janak'ondry, dia ny tenan'i Jesosy Kristy. Ary io lay ambaran'ny Baiboly hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tompo. Eto izany amin'ity Korinthiana voalohany toko 5:7 ity isika dia manipika tsara fa na ny jiosy izay mankalaza, manao souvenir tahaka ny Malagasy mankalaza ny fête de l'indépendance, nafahana tamin'ny fanandevozana, afaka tamin'ny fanandevozana, tahaka ny frantsay mankalaza ny 14 juillet sy ny firenena isa tokony avy mankalaza n'izay ankalazainy fahatsiarovana souvenir. Dia tsy maintsy manaiky ary tsy maintsy mandray an'ilay Korinthiana voalohany toko 5:7 dia ny tenan'i Jesosy Kristy sy ny rany fanekena vaovao.
ao n'lay tena misteriny lay fahatanterahany fahafenon'ny Paska. Zany hoe ilay souvenirany vahoaka jiosy ao anatin'ny religion judaisme izay voahiditra tao anatin'ny lalàna dia fanekena mandrakizay ho azy ireo ny Torah manambara an'izay ho an'ny vahoaka jiosy sy ny taranany no izy ireo ihany no andevy tany amin'ny tany Ejipta fa tsy nisy malagasy tany, tsy nisy japonais tany, tsy nisy amalekita tany, tsy nisy etita, tsy nisy evita, tsy nisy sy ny sisa be da be sy nosy karana vahoaka hebreo. Dia izy ireo no nomena ny alliance fanekena satria izy ireo no fidiana. Ary arak'izay fifidianana izay dia noho izy ireo andevy tao tany Ejipta dia izy ireo no nafahan'Andriamanitra tsoto satria izay mitsy ilay filazaon-tsara aloka tian'Andriamanitra tsoto ho aseho tamin'ny alalan'ny lalàna namatorana ny vahoaka hebreo. Averiko tsara hoe fa na ireo mpandala ny religion judaisme ary na ireo jiosy sy ny vahoaka hebreo sy ny taranany izay manao souvenir ny amin'izay hoe fahafahana toy ny hoe fête de l'indépendance izay nafahana tamin'ny fanandevozana tao Ejipta ary zareo dia tsy maintsy maharay ny fahamarinany Korinthiana voalohany toko 5:7 izy ireo ny amin'ny hoe fa voavono a Kristy Paska ho antsika satria tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy lay accomplissement an'ilay fahatanterahany tena Paska misy ny tanan'Andriamanitra fa tsy voahidy ao anatin'ny lalàna. Zany akory tsy miteny fa tsy nisy ny tanan'Andriamanitra ny lalàna fa fanehoana rehefa tonga ny tena izy dia mitodika amin'ny tena izy isika fa tsy mitodika amina ombre, tsy mitodika amina image, tsy mitodika amin'ny zavatra kisarisary isika fa mitodika amin'ny tenany dia Kristy no faran'ny lalàna. Amen. Tsara voaray atsika izany. Be da be ny olona no mbola mifikitra ny religion judaisme. Za tsy miteny hoe ratsy tsara mandeha araka ny lalàna. Fa izay leo mandeha araka ny lalàna izay dia mandeha ao anaty aloka. Mandeha ao anatin'ny imperfection. Andriamanitra ve nanao zavatra imparfait izy? Zavatra tsy tanteraka. Zavatra tsy tanteraka Andriamanitra. Fa noho ny voninahitr'Andriamanitra izay mahery be sy matanjaka be araka ny maha tsy toa azy dia izay le hoe ny lalany marina dia tahaka ny fiposahan'ny andro mazava. Averiko indray le hoe izay le ambaran'ny Baiboly hoe ny lalany marina dia tahaka ny fiposahan'ny andro mazava. Miamazava izany ambara-pitaovy vonan'ny andro, zany hoe mahita aloka isika, mahita ombre, mahita manjavozavo isika aloha. Satria raha tonga dia ilay hazavana no alefan'Andriamanitra dia majambena antsika izay ary manimba. D'ailleurs nisy ny aloka, nisy ny tena izy Jesosy Kristy fa ny arahantsika nahita ny fampitehana teo amin'ny jiosy no accusena i Jesosy Kristy hoe blasphémateur, imposteur satria tsy zakany vahoaka jiosy ilay gloire an'Andriamanitra. Noho izy ireo izay nifikitra n'ilay aloka, noho izy ireo izay nifikitra n'ilay entona, nifikitra n'ilay tandindona. Ary ilay tandindona toy ny hoe nanajambena ny masony. Tadidinareo Mosesy rehefa tany tendrombohitra izy nanarona ny tavany noho ilay voninahitr'Andriamanitra. Mifampitohy daholo zany zavatra resahantsika izany. Fa raha iverenantsika ny sujet hoe ny Paska dia iray ihany fa tsy misy tompoko ny hoe Paska jiosy tsy misy ny hoe Paska kristiana fa Paskan Jehova dia iray ihany fa naseho an'Andriamanitra tsoto tao anatin'ny fahendren'Andriamanitra izay dia naseho any aloha ny ombre tahaka ny hoe lalàna aloha ny nalefany izay vao naseho an'Andriamanitra ny teny tonga nofo Jesosy Kristy, lay voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahetra ambany kely noho ny anjely, noho ny fahotantsika mba hahafahantsika mahay mandray an'izay famonjena endrik'Andriamanitra izay. Amen. Tsara ny tompo. Alléluia.
Inainy koa no mbola azontsika ambara atreto. Mazava izy zany fa ny resaka mofo tsy misy lalivay, ny atody, ny fitafiana, ny zavatra tahaka izany, ny anana mangidy sy ny sisa rehetra dia atao amin'ny tenan Jesosy Kristy daholo zany rehetrarehetra izany. Zay mihinana nofo koa sy misotron-dra koa Jesosy Kristy no manana ny fiainana mandrakizay, zany hoe mipasser par-dessus, zay mantsy le hevitra ilay hoe pesa mandeha eo ambonin'ny fahafatesana ny fanadevozan'izao tontolo zao. Zay le fiainana mandrakizay eo ambonin'ny fahafatesana. Fa tsy ilay endrika aloka hoe mihinana mofo tsy misy lalivay, ny atody, ny anana mangidy, zay nandindina ny vahoaka hebreo. Ny zanak'ondry tsy misy kilema, hatramin'ny taolany, epona, atao mitsonika tsara ny jabora araky ny lalàna sy ny sisa rehetra, izay nivoaka fotsiny ihany ny fanandevozana Egypta, niditra Kanana, hatreo fotsiny ihany, miaraka amin'ny alliance araka ny lalàna. Fa tsy midika hoe fiainana mandrakizay. Fa ty am Jesosy Kristy voatanteraka izay hoe fiainana mandrakizay izay araka ny Korinthiana voalohany, 5 andininy 7. Tsara ny tompo. Ny atsika ambara ihany koa dia mazava ho azy fa ny resaka hoe chocolat de Pâques, neuf de Pâques, ny sas aux œufs, ny lundi de Pâques sy ny zavatra ohatran'ireny, hetsika babiloniana sy ny hetsika isan-karazany izay afangaro fotoam-pivavahana na tsy afangaro tsy fotoam-pivavahana ihany koa dia araky ny publication efa nataontsika dia voalaza ny apokalipsia 2:20 hoe any ivelany famonjena zany any amin'ny fitomanina sy ny fikitroha nify. Misy passage tiako azavaina amintsika ihany koa ty hoe ny Pasika ny fiangonana am'izao. Raha mandinika isika dia zay karazam-piangonana idirantsika na protestant na katolika na anglikana na FM foi na vahoan'ny olo na tsy fantatro. Izay anaram-piangonana tonga ao an-tsainao, Rema, Refia, Winners Chapel, reo karazana charismatique be da be amin'ny fihetsiketsehany avy ireo. Fa ny question tena intéressant de hoe hain'ny olona ve mihinana an'ilay nofon'i Jesosy Kristy mipotipotehana sy ilay rahan'i Jesosy Kristy fanekena vaovao nalatsaka ho an'ny maro ao anatin'ny antsoina hoe finoana. Za tsy miresaka Sainte Seine satria ireny fahatsiarovana. Izay le fahatsiarovana izay mantsy dia zavatra mahazatra ny atao, ohatrany hoe mahatsiaro tsingeritaona, mbola velona dia rehefa amin'ny heritaona mifanitsy amin'ny daty nahaterahako dia mahatsiaro ny fahaterahana. Dia miara-mifety eo dia misakafo, mihinana sy misotro vita hatreo fotsiny, faly sy ohatran'izay fotsiny. Dia ohatran'izay daholo ihany koa ary eo le danger mangina daholo nefa ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy manazava, tsy manome détail. Hoe inona lay nofon'i Jesosy Kristy, inona lay rahan'i Jesosy Kristy fanekena vaovao nalatsaka famonjena ho an'ny maro. Fa dia vakina ny filazon-draharaha dia mandeha ny toritena, tatazana ny drakotra, dia joyeuse Pâques, dia mifanorokoroka kely eo, dia fampitsotsotrano eo. Izay lay repas miaraka amin'ny Jesosy Kristy sotroina. Za tena miteny antsika fa lay tao amin'ny efitra ambony araky ny filazon tsara, lay tao amin'ny arahan'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Luc 22, niteny Jesosy Kristy hoe ity ny tenako. Ary Paoly ihany koa dia nanambarana izy io tany amin'ny bokin'ny Korinthiana, ary nitenenan'ny Paoly ny amin'ny hoe i Paoly ihany koa iaho dia nanambarana izy io any amin'ny bokin'ny Korinthiana, nanamafy izy satria fatatsika ny dimension spirituelle any Paoly tsy izao intsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe Jesosy Kristy, Paoly zany io miara-misakafo amin'ny mpianatra izay iray fo, iray aina amin'ny Paoly ao anatin'ilay hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray amiko Jesosy Kristy tamin'iray. Dia anisan'izay fahatsapana izay zany tao amin'ny Paoly dia raha nampandray ny amin'ny latabatra ny tompo zany Paoly
dia raha miteny izy hoe ity ny tenan Jesosy Kristy, ity ny rahan Jesosy Kristy dia milaza dimension spirituelle. Za tsy teny hoe mitovy satria tsy Paoly za koa tsy teny hoe manakaiky fa lay zavatra tiana songadina amintsika zany dia lay dimension araky ny Luka 22 atao amin'ny efitra ambony hoe Jesosy Kristy tena ny teny mihitsy hoe sotroinareo rehetra ity ny rako, dia tena rahan Jesosy Kristy mihitsy iny milaza fiainana mandrakizay aina mamono an'ilay rasy adamika na mpanotatsika. Fa misy régénération ihany koa miaraka amin'izay dia ny mpianatra nanatrika teo afa-tsy Jodasy ilay nisotro fanamelohana ho an'ny tenany na mafisin'ny Paoly any amin'ny Koritiana le niresahantsika teo nitondrantsika fanazavana hoe niza misotro sy mihinana amin'ny fanatsy mendrika dia mihinana sy misotro amin'ny fanamelohana ny tenany ary tena meloka mihitsy tahaka ny Jodasy tamin'ny fanatsy mendrika mihinana sy misotro. Dana ho Jesosy Kristy atao faingana izay ataonao dia niaraka tamin'izay nidirany fahafatesana ny tambiny ota, nidirany ota tao amin'ny Jodasy Iskarota dia lavony lehilahy dia milaza ny ambiny amin'izay isika miresaka ny apôstôly ny mpianatra ambiny nihinana fiainana mandrakizay izy ireo, nihinana nofony Jesosy Kristy sy ny sotrony rahan Jesosy Kristy izy ireo. Tsy dia tiako dia tahena loatra eto ny mysterin'izay satria mampiteniteny foana ny olona ao re miteny hoe lasa vampira ve zany ny fanompoana kristiana, lasa misy blasphème zany miseho ao anatin'izay dia ajantsika amin'izay fotsiny fa avelako ianao anakatra ny hevim-panahy mba tiako fotsiny zany ho tsapanao ny valeran'izay hoe tena nisy fanovana. Jesosy Kristy miteny hoe ity ny tenako dia tena Jesosy Kristy milaza meloha sady an'ilay fanombohana azy eo amin'ny hazo fijaliana sy ny raha izay alatsaka eo amin'ny hazo fijaliana midika fiainana mandrakizay ary nanomboka teo dia misy tombo-kase voavonjy ny mpianatra ninona condition izay tsy maintsy nolalovan'izy ireo dia nitazon'Andriamanitra tao anatin'izay famonjena izay ny mpianatra dia mitodika amin'izay zany amin'le hoe mahatsiaro Pasika ny fiangonana, mahatsiaro Pasika ny FMF, mahatsiaro Pasika ny Rema, mahatsiaro Pasika ny Winner Chapel, mahatsiaro Pasika ny vaon'oloko, mahatsiaro Pasika ny FJKM ny katolika sy ny sisa rehetra. Fa lay lanja ny mysterin'ny latabatry ny tompo zay le hoe fiainana mandrakizay zay finanana préfiguration ny mofo tsy misy masirasira, ny divay efatra kopia, ny anana mangida, ny fanampinanana mangida, ny taolanjanak'ondry, ny henan'ondry sy ny sisa rehetra, ny fifampizarana ny amin'ny isa-tokantrano ho an'izay tsy mahalany ondry ray ho an'izay tsy manana ondry anankiray ihany koa sy ny sisa rehetra araky ny lalàna izay teraka sy tanteraka tao amin'ny tenan Jesosy Kristy milaza zava-panahy. Aiza ho aiza ny finanany fiangonana an'izay sady resy amin'ny isam-batan'olona y compris lay mpitarika fiangonana fa ny akamaroan'ny mpitarika fiangonana tsy mahafantatra akory fa organisena ilay culte ankalazana commémoration souvenir dia fetena hoe nisy Jesosy nandresy nisy Jesosy nanolotra ny aina tamin'ny 2 taona mahery lasa izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana dia resy Satana dia iny no fetena dia mihika hira louange manamboatra toroteny araky ny soro-dalana sy ny toko sy ny andiny mifanitsy amin'izay fa tsy tafita any amin'ilay mpino ilay hoe izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Be da be ny mpino tsy conscient ary tsy manana fisainana sy fieritreretana hikatsaka an'izay repas céleste izay. Averiko tsara hoe be da be ny mpitondra fiangonana sy ny mpino araky ny fiangonana ao anatin'ny religion misy azy avy ny tsiraray avy tsy conscient, tsy manana etaeta, tsy manana soafy ny amin'izay repas céleste izay hoe izay mihinana nofoko sy misotron-drako no manana ny fiainana mandrakizay dia manomboka eo milaza zava-dalina be isika ary miditra détail be araka ny soratra masina izay miandoha amin'ny alalan'ny teny, ny teny tonga nofo tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra ambarany amin'ny Hebreo
kulta nandidina ny zanak'Israely araky ny Torah, Mosesy namafra, ny mpisorona ny Levita tao amin'ny efitra masina sy ny sisa rehetra manambara ny rano Jesosy Kristy natao marika teo amin'ny tolànam-baravarana ka nahatonga ny anjely mpandringana ny passé par dessus teo ambonin'ny aloko ny fahafatesana tsy nikasika ny ankohonana Hebreo a Israela fa ny fototra tany amin'ny ireo ivelan'ny famonjena izay dia mitodika amin'ireo manana ny vatana kristika mihinana sy misotro an'ilay repas céleste andresantsika teo a lay vatana kristika, lay vatany kristia zanako. Mihinana an'ilay vatana le celestialy hoy aho a, lay vatana kristia zanak'ondry tsy misy kilema nahidina avy tany an-danitra. Mila conscient ianao raha mandry an'izao afatra izao ary mangataka amin'ny tombo atao vetaentanao zay ampaherezako anao mihitsy miditra ao anatin'ny antsoina hoe intimité amin'Andriamanitra. Tsy toy ianao efa nazavaintsika teto zay. Dia ao anatin'izay intimité anao amin'Andriamanitra tsy toy zay izay no ahafahanao mahazo sombin-tsakafo, mahazo portion ny amin'izay repas céleste izay tsy azonao anaty fiangonana zany tsy azonao anatin'ny dogma sy ny religion zany fa fifamatoranao amin'ny Jesosy Kristy ary fidiranao ao amin'ilay antsoina hoe efitra ambony tahaka ny idirany Noa tao anatin'ny sambo fiara. Lalipaka ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy izay ianao vao afaka mahita ny indisy ny amin'izany zavatra ndresantsika izany. Inona ihany koa no mbola azontsika ambara amin'ity resaka pasika ity. Fanambarantsika teo ny Babiloniana, ny œuf de Pâques sy ny sisa rehetra izay any ivelany. Ny pasika ihany koa dia manamafy ny faminaniana Isaia 3:50. Izy no teny nampitondraina anay ary izy ilay nampisehoana ny sandrin'i Jehova. Amen. Izy ilay nokapohana, izy ilay natao amin'ny tsy itiavantsika olombelona intsony ny mijery azy. Enjany zany ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena kory izy. 7 Isaia 3:50. Enjany zany raha lazaranapavy. Manaovy ianao comparaison amin'ireo mpitondra fivavahana manana 4x4, manana jet privé, mikendry jet privé, manana villa misy piscine, manana ny ampy mihoatra. De etonao manao comparaison amin'io Isaia 3:50 io. Iza no nin'ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy tahaka ny solon-kazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara hantarehy izy. Miverina amin'ilay zavatra nyresantsika teo. Natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona izy, lehilahy ory, sady zatra ny fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory izy, natao fahoriana, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Lehilahy be fanaintanana sady fantatry ny faharariana. Santatry ny faharariana. Alleluia. Tondra ny heretitsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika sy ny sisa rehetra ao anatin'izany ilay repas céleste. Ao anatin'izany ilay zavatra tsy maintsy hoantsika, ilay aloka nivoahan'ny vahoaka Egyptiana, ny vahoaka Hebreo tany Egypta, ary ao anatin'izany zavatra ambaran'ny Isaia 3:50 izay ambaran'ny soratra masina hoe tsy nisy endrika naneketsika azy jony fa
no lavin'ny olona izy, natao tsinitsino na ory fahoriana ao anatin'izany lay repas céleste larasana anabavy. Tsy tiany olo-kojerena akory izy natao tsinitsino izy ka tsy mba nahoantsika. Izy ianao no vonona hitady an'izay repas céleste izay izy ianao no vonona hitrandraka ny mysterin'izay pasika tsy fahatsiarovana fa pasika tsy maintsy hoe famonjena ahafahantsika mandeha eo ambonin'ny aloko ny fahafatesana ivoahantsika amin'ny fanagejana zao tontolo zao sy ny fampahoriana zao tontolo zao. Ety sady tery ny lalana, ety ny vavahady vitsy ny mahita azy. Averiko tsara fa mampanahelo dia be da be ny mpitondra fivavahana tsy mahafantatra an'izany. Dia lay tsy fahafantarany ny mpitondra fivavahana no entiny manabe ny mpino, dia mazava ho azy fa lay mpino dia ho faty ao anatin'ny tsy fahalalany ihany koa izy. Enjana rahalahy, enjana ranabavy. Alohan'ny amaranantsika azy dia important be le zavatra andresantsika teo hoe fa voavony Kristy pasika ho antsika mitohy amin'ny izay ny tombo-kase mamatotra ny zavatra rehetra, satria raha tsy nitsangany Jesosy Kristy dia tsy midika fandresena izay. Zay ihany koa dia manome kisary ny Romanina 9:9 tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa Romanina 9:7 tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, manome kisary an'ilay pasika izay hoe voavony Kristy. Dikan'izay dia le hoe Kristy voavony zay lay fahotako sy fahotanao no niara-maty tao amin'i Jesosy Kristy koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no hanandehanantsika ihany kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Ilay finanantsika an'ilay vatan Jesosy Kristy no mamono ny fahafatesantsika araka ny Romanina 9:9 voaombo miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika dia miara-mitsangana amin'ny voninahitry ny ray mandeha isika ho amin'ny fiainana vaovao izay lay salut, izay lay vie éternelle, izay lay pasika amin'izay fotoana izay tsy voahidy ny religion sy ny lalàna, lay endrika nomena ny vahoaka fiangonana Hebreo ry zareo ao anatin'ny religion judaisme hoe mivoaka ny tany Ejipsa fotsiny dia miditra ny tany Kanana fa tena afaka amin'ny famatoran'izao tontolo zao, ny fanandevozan'izao tontolo zao, ny fangejan'izao tontolo zao, afaka amin'ny fahafatesana miditra fiainana mandrakizay vie éternelle ny resaka eo. Io lay araka ny Matthieu 5:20, ny Luka 2:20, ny Marka 2:4, izay préfiguration isika teo nanomezan'i Jesosy Kristy ny tenany sy ny rahany tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana, repas de communion, ahafahan'ny olona mandray ny fanekena vaovao sy ny famonjena idirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsara ny tompo. Raha miteny zantsika hoe raha miteny zany soratra masina hoe esoro ny masirasira ela araka ny Korintien 5:7 mba ho vongana vaovao ianareo dia esorina elay semonsa adamika azontsika tamin'ny devoly, ilay vo menarana ato anatsika, ilay any anatin'ny rahantsika sy ny cellule atsika no esorina. Tsy haintsika ny manala an'izany fa ilay repas sakafo
repas céleste Jesosy Kristy, io no manao travail any anatintsika any a, milaza zava-panahy, manala ny masirasira, manala ny lolopo, manala ny fijangajangana, mahalala ny toetra rehetra zay efa vokatra, fruit an'ny fahotana, fruit an'ny ota tao amin'ny sahany tena, ozina manandevo atsika izy rehetra manota no andevon'ny ota, dia lay repas céleste Jesosy Kristy no manapotipotika an'izay a, satria miara-potipotika amin'ilay tenany teo amin'ny hazo fijaliana, miara-levona amin'ilay rà narotsany teo amin'ny hazo fijaliana, dia misy régénération sy fahateraham-baovao a miforona indray a eo amin'ny fiainanao a izay manana an' Jesosy Kristy sy maharay an'izay sorotalan'ny fihinanana ny Paska, tsy fahatserovana, resaka souvenir sy commémoration a na zavaintsika teo izay a, fa tena miditra mihitsy a amin'ny tontolo ara-panahy araka ny soratra masina andehananao a any amin'ny fiainana mandrakizay. Feina, raha mbola hijanona amin'ny resaka volana biby ianao a, hijanona amin'ny resaka fiakanjo ianao a, hijanona amin'ny resaka voahidy eo amin'ny lalàna ianao a, dia mazava be izay fa tsy te handray an'ilay Koritianina voalohany toko 5:7 ianao a, lay repas céleste, lay tenan Jesosy Kristy a, tsy mbola tianao homboana eo amin'ny hazo fijaliana zany ny fahotanao, satria le hoe voavony Kristy Paska ho antsika, mbola mifikitra zavatra zany ianao, mbola mifikitra religion ianao, mifikitra fombafomba mpivavahana ianao, mifikitra alika ianao a, or anefa Jesosy Kristy a efa niseho izy tenany a araky ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy to ho famonjenantsika araka ny définition hoe Paska, dia feina satria ianao mbola mifikitra an'ireny resaka volana biba, mifikitra an'ireny resaka henan'ondry a, mifikitra an'ireny resaka mofo tsy misy lalovay a, mifikitra zavatra mbola tao anatin'ny alika sy voahidy ao anatin'ny lalàna izay tokony za tsy miteny hoe tsy ara-baiboly fa tokony hijanona ho fahatserovana fotsiny ihany a, dia ianao mihitsy no manisy barrière tsy ahafahan'ny Paska famonjena ho tanteraka eo aminao a. Dikan'izay a dia afaka fotsiny ihany ianao a tamin'ny maha olona, tsy mpinonao fa tafiditra ao anatin'ny finoana judaïsme na finoana kristianina, fa tsy mipasser par dessus ny ombre ny séjour de mort ianao a, ny aliko ny fahafatesita, tsy afaka hamakivaky an'izany ianao a satria tsy manana an'ilay vatana Kristy, lay semence an Jesosy Kristy, tsy régénéré ny vatanao. Raha soanao a tianao Jesosy Kristy a, dia misaotra ny tompontsika afaka nanambara an'izay a, tokony ho nambara izay. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany a, ray tsy toa mankasitraka betsaka ny amin'ny teny voazara, ny amin'ny fahafahana nanambara tsotsotra ny hevitry ny Paska sy ny lanjan'izany a, ny tokony ho fatsapanay sy ny fahafantaranay ny amin'izany. Ny aja sy ny tera dia ho anao a irery ihany, ianao no manisy ny tombo-kase ny zavatra rehetra nambara rehetra, dia ianao no manokatra ny fonay sy ny fanahinay a, ahafahanay mahay mandray foana ny teninao a amin'ny endriny a itiavanao azy fa tsy itiavanay a